Ifadika eo amin'ny beach soccer kosa antsika amin'ity fanadihadiana manaraka ity. Nisy moa ny olana dia eo anivon'ity taranja beach soccer ity tsy famerenana n'ireo mpilalao ny atao hoe fitaovana izay nampiasaina tamin'ireny faninanana ireny. Manoloana izay zavatra izay ary dia mitondra fanazavana ny mpanazatra Solofo Ramarila. Tany Coupe d'Afrique tany Seychelles zany toy tamin'ireny préparation natao tany La Réunion, tany Marseille ary tany Portugal. Fisaorana natolotra ny fédération malagasy football sy ny mpiara-nombonatok rehetrarehetra natotosana an'izay. Raha mahakasika ny feo mandeha aloha paritaka amin'ny maha ao anatin'ny staff technique niterako dia izay angamba no mety ho voavalo fa ny zavatra misy aloha dia verina avy tany amin'ny Coupe du Monde misy ny équipement amin'ny fédération malagasy de football tokony ho averina satria mandeha amin'ny fédération ilay izy dia izay no ohatran'ny mampinjana ny tady amin'ny ireo mpilalao sy ny ao sy ny staff sy ny fédération malagasy de football satria misy le matériel izay tokony ho averina satria mariana zany misy nomen'ny fédération ohatran'ireny fanaminana entana tany avoloa misy ao anatin'le teneniko hoe équipement tany amin'ny Coupe du Monde misy nefa natokany fédération hoe omena ny mpilalao sy ny staff fa misy kosa nefa hoe prévu ho averina ny fédération dia izay hitaky ny fédération ny amerenana an'izay ny fédération dia tsy dia manana compétence amin'izay ngamba ny razako azy fa ny zavatra tsapa sy hita arita maso tao anatin'ny nanomboka mois de février ka hatramin'ny faranan'ny Coupe du Monde terenina amin'izany zany ny nanomboka tany amin'ny regroupement premier regroupement de février ka hatramin'ny Coupe du Monde raha tambatra ny indemnité prime azon'ny mpilalao tsirairay avy dia mahatratra eo amin'ny any amin'ny en franc malagasy ngamba tenenako anazy hoe manodididina any amin'ny 40 millions de francs malagasy prime sy indemnité dia reny indemnité zany indemnité ao anatin'ny regroupement sy indemnité mivoaka tany avelany amin'ny déplacement rehetra fitambarana zany zay prime indemnité ao anatin'ny regroupement indemnité rehefa mivoaka ny velany dia izay manome an'izay chiffre teneniko zay manodididina ny 40 millions de francs FMG fa tsy ariary sao dia vaty hoe isan'olona inona toy ianao amin'ny beach ho an'ny barea zao eo mihitsy ny olana amin'izao satria ohatrany hoe ary za matoko i monsieur le chef no resaka tamiko teo fa invité tsika ny amin'ny Copa Lagos any Nigeria dia misy an'izay tournoi coupe intercontinentale ohatran'ny coupe de la confédération football any izy io iaonan'ny champion d'Afrique champion cinquième continent zany Samsung no organiser an'izy io any à Dubaï amin'ny mois de novembre izay 3 au 10 novembre efa misy daty any ohatrany hoe invité any tsika nefa nohon' izay fisian'izay dissection anatin'ny fédération zay tsy fantatra ny toy